Karavasipity. Tantara no soratany Jiro-panahy. ireto avy nanomean'ny tantara. Ianitry no avy no fity. Tahina no manitsy. Ifelana no vero. Mikera olo jauna ny samby, mpikirakira amin'ny lafin'ny teknika. Tahina ravonison. Manitra, Ina ke? toa efa ela ihany izay ny rahantsika izay lentsy a. Efa ho 5 taona katroka androany nefa voavoadio ny foana ny vita. Tsy aleo amin'izay fa mba hiroso lalindalina misoratra sy mariazy. Sady hafa koa ny izany tokantrano ara-panjakana sy apetraka eo am-pelatan'Andriamanitra izany. Marina aloha izany tenindry izany e. Dia ho atao andro iray daholo izany ny atsika ny soratra sy ny mariazy. Ie, ohatra hoe ny soratra atao maraina etsy amin'ny firaisana, dia avy eo atao andro mamonjy any am-piangonana amin'ny Mahamasina manamasina ny fanambadiana. Ary farany tsy aleo asitsika fety kely eo an-tranon'ny dadabe sy bebe. Sady tsy lavitra koa io mba ahafahantsika mifaly miaraka amin'ny fianakaviana. Ie, hevitra mety marina tokoa izany aloha, sady efa mba misimisy ihany koa izay tahiry voangontsika izay mba hoentintsika ampiasaina amin'io andro malaza io e. Izay mihitsy letsy a. Fa hono a, mahazaka olona firy moa amin'ny dadabe sy bebe ao? Mahazaka olona eo amin'ny 20 eo io trano io ka. Malalaka ihany ange izy io e. Dia anasa ireo fianakaviana akaiky isika mba ho avy hanotrina ny fety hiaraka amintsika ao. Dia oviana moa izany no anaovana an'ilay soratra sy ny mariazy. Raha ny tiako izao a, dia tsy andrasana ela tsoa fa atao amin'ny faran'ny volana novambra. Izany e. Dia andro inona no anaovana azy? Tsaronaka misy. Amin'io mantsy ny ohatry ny andro mampalalaka ny olona. Misy havana izay manko mivavaka rehefa sabotsy dia tsy afaka mihitsy zareo. Eny ary rery malala. Ie, dia efa mpandrenesiko meloa izany ny ao an-trano amin'izany vaovao mahafaly izany a. Eny ankiry anjelikely koa. Efa tongotra ambian-dakana ny atsika ka tsy afaka miverina intsony. Efa tsy ho androko mihitsy angako fitiavako anao a. Indrindra moa fa hoe manoloan'ireo vahoaka izay manatrika eo amin'ny firaisana. Manoloana ny alitaran'Andriamanitra. Na za koa aza ange. Tongava soa ilay andro malaza antsika roa e. Fa izao a e, tokony efa mijery ilay data anaovana ny soratra sy mariazy tsika dia izao a. Dia avy eo mamoaka ny taratasy fanasana dia alefany amin'ny fianakaviana. Mila mpandrenesina meloa mantsy ry zareo. Sady tsy hitahita koa nge letsy dia tonga izany fotoana izany a. Eny rery vady malala koa. Karakaraintsika izany a. Fanampin'izany a. Andro iray toazato eo amin'ny fiainantsika io ka ataontsika makotrokotroka ny fanomahana sy ny fandehan-javatra rehetra. Ary indrindra moa ny sakafo. Mila ataontsika afa-po ireo fianakaviana roa tota izay samy ho avy amin'ny olanonana io e. Ny aso ny tena mamaika a. Dia ny amiatranao miperatra eo amin'ny tanako ankavia sy amborahanao fa vady malalanao io anatrehan'Andriamanitra. Ie, fa avadika aloha ny tafy e. Nisy trano nijereko izay ho aty tsy Mahamasina tetsy. Ay! Eo akaikina toerana mpivarotana iray izay ilay izy tena mety be raha hipetrahantsika roa. Fa mba lehibe ve aloha izany? Ie, lehibe ihany ka. Misy efitra roa dia misy lakozia sy toeram-pivoahana sy toeram-pidiovana izy. Tiako kokoa raha isika roa no miaraka mijery azy ihany raha rehefa malalaka indrindra. Mety aloha izany e. Fa roviana nefa. Nefa aleo fa teneniko miandalana eo ihany ialahy ka. Mbola andamy mafandara-potoana koa mantsy. Ela ihany fa sahiran-daro amin'ity mampianatra ity aho e. Fa tsy mba manam-potoana malalaka mihitsy raha tsy faran'ny herinandro. Nefa koa ny faran'ny herinandro mba akaina keliko. Eny ary, tsy maninona fa izay mampalalaka anao dia mety amiko daholo ka. Ity eky ilay trano izay nilazaiko anao farany iny a. Andao aloha hiditra ato isika dia hijerinao anatiny. Waay! Mahafinaritra be ity toerana hitondranao aty. Angatsina pozindry.
Ny malalaka ve dia mety tokana amin'ny terina ratsy izany? Saingy eo ahy. Manitra. Tena sambatra ilay tsy manana anao ah. Izany ve? Misaotra kia. Faly rehefa sambatra ianao ry Anjelikeliko. Itsy aloha roako ary izany malalako izany. Io ahy. Dia efa ato izany tsika miara-mipetraka rehefa vita mariazy tsika. Eny rery vato malalako ah. Dia kolokoloy tsara ny tokantranontsika roa. Eny hoa. Mba lasa ho any saiko. Efa 5 taona sahady rangahy izay nahavitany fanambadiantsika. Zanatsika rehefa 3 sahady. Efa lehibe daholo. Dia maninona? Inona malasa sainanao amin'izany? Mandroso ny fiainanako. Ka tsy izany anie mahalasa ny saiko eto e. Fa tianao lasa niova be aty. Dia fa niova ahoana koa fa tsy azoko e. Ka lasa niova ny fitiavanao ako. So ny taloha fontsika vao nivady. Nanjary nangatsika. Toa tsy mba manoroka tsony toy ny mahazatra ianao. Tsy mba manome teny mamy sy manambitamby. Tsy mba mahafo fotoana kely mba iarahantsika dia mianaka mandehandeha isaky ny sabotsy toy ireny taloha ireny. Ay ve, mbola sairana amin'ny asa ireny saiko dia izay no mampisy fiovana kely tamiko toy izany. Sady heverinao fa moramora koa ve ny hamelona zaza 3 amin'izao fiainana efa sarotra izao e? Fa na izany aiza nge mahalala ny mpivady koa tokony mba hikolokolo foana ny fitiavana mba tsy ho lany tsiro e. Izao no teneniko anao ah. Ahoana? Ny fitiavana toy ny hapa. Raha tsy kopahana dia maty. Ary ianao izany efa tena mianan-kendry manome moraly mihitsy ah. Tsoroko aminao anefa fa mbola izany mamelona anareo. Izay, azonao izany. Sady aleoko aloha mibandy hivoaka fa mahakamo be ilay filinana mainga tao an-trano ato ka. Fa ho aiza amin'ity andro hariva ianao. Mba resaka neny ay e. Tsy rahanao izay ataoko any e. Izay mahasoa anao no atao tsara. Ka vadiko ianao. Sao dia adinao ary izany. Vady mariazoko ianao ary ny fanao voady tsika fa tsy hisaraka mandrakizay fa aina ny fetra. Vady? Vady ve dia toy izao? Ela be izany fa lasa aloha ka. Eo ianao sy ny tranonao. Eny ary. Dia midia loloha izany fa hisako vary hariva ianao. Izay ataonao any tsy hisy hidirako. Fa ho aiza rivariva ny akama sady toa vinintsabety tona. Tena tsy milay lesina tondra fotsy ao an-tanànao. Aiza ve ka moraly lavo izao no iainana isan'andro isan'andro. Fa ahoana e? Lazainy fa tsy tia azo ny ahy e. Lasa niova tsy toy ny taloha ny fitiavako azy. Foroniny ny daholo lesy izao atsangatsaman'orana rehetra izao ah. Izany ve? Tena leo be ka. Andao lesy nalaza izany boîte de nuit aloha fa tena mila manala an'izany sorisoritsaina izany aka. Sa ahoana? Siora mihitsy. Sady za koa efa ela ny tsy nireny e. Ialany anty fa za zao mahina be ah. Tsy koa azy izany e. Tena hitadiavako solona any lesy ny vadiko iny fa tena manome lagy afoana ka marina e. Na izany aza toneo ihany ny fo fa sao dia hanimba zava-tsany laka. Aleo tonga dia eto amin'ity toeram-pisotroana akaikikaikintsika ity aloha tsika ny vidy ny toaka sy ny labera. Dia avy eo iny ireny no entina any amin'ny boaty fa lafo be mantsy any ity ny zava-pisotro any. Okay ary. Tia mivola dia ataovy misimisy fa sady ampireviana sipa. Eny lesy bainina. Tonga dia reto no entintsika mitsamy any amin'ny boaty dia milamy mialahy. Apetsika tsaka kely dia tonga dia sava be. Izany mihitsy. Tena norma be kosa lesy ty boaty hitondrano lahaty ah. Dia lasa nefa prévu ato foana. Tsy njaindray ihany lesy e. Rehefa mba misy vola. Reto masony lao atao tsy miala amin'ny risipamena vola ry mihitsy ka. Tiany langa io. Izy aloha ny anarany io? Very lesy ny anarany. Tovavy jefijefy be izay izy io tia misolosolo bandy e.
Tsy maninona fa sahantsika izany. Sady izaho koa ny mba manala azy ny aty fa tsy hoe hanao fiarahana matotra e. Dia lahy zany tsy mba handiha araka amiko etsy aloha etsy? Ie, mazotoa lesy aloha elahy fa aleo sady toa mipetra-drery koa izy izany a. Ie, veleso ary ny vy dia mafana fa tanjeny fotony tavatsoboka. Ilay hoe soroko tia peratra eto amin'ny tanako ity ka ampirimina ato anaty paosy ato anaty fa manelingelina ka. Izay ary aleo amin'izay ity anatonina ho resahana ka. Manao ahoana ianao ry tovovavy? Manao ahoana? Iza moa? I very letsy a? Ary ianao tia loha mba izy e? I manitra e, namany Samy. Hay, itsy mandeha tsy aloha itsy e? Ie, io indrindra. Dia ino ny zato resaka ao amiko? Mba maniry niaraka amindria e. Tena lovy aho nahita ny Anjely latsaka tany e. Sady a? Ary ianao tia aloha sao dia efa manambady e? Dray, mbola mpitovy aho ka. Jereo ny raha misy peratra izany ny tanako e. Mety ny soronako. Eny ary e, fa izaho aloha tsy miaraka amin'ny olona tsy misy vola. Tompony ny adika. Sady aleo aloha satarina misosotrony etsy amin'ny sezana etsy aloha ny fiarahantsika e. Sa ahoana? Mira mihitsy ary e. Fa indrindra ny efa ela mipakato amin'ity party. Ie, efa mety efa eo amin'ny telopona teo angambany. Fa ahoana? Mba manontany fotsiny ako. Ay ve amin'itony toeram-pisotroana itony mba misy tovovavy mahafatifaty kely toa anao izao e? Ianao koa tia toa manao izay mahamenatra mihitsy ka. Tena marina izany ko. Aiza koa e. Sady tsy ihany aloha ny veranao fa sao dia tsy lany eo retireto e. Dia ireo ny tsako fa aza miavavaka irikala. Fa nga moa reto dia natao ho lanitsika daholo ka. Itsy namanao mandeha itsy aloha itsy izany ahoana? Aza matahotra ianao fa izay roalahy efa namely misimisy teo e. Ianao mihitsy aza ange izao sisa mbola tsy nisotro tsy nihinana e. Eny ary fa dia tsy hafahafa tokoa moa izany ny sipako. Rehefa nareo moa izany manasa dia tonga izay. Ao masotoa key fa sika samitsika ihany ange io e. Tena sahala mifampanina lesy izany ka. Fa aiza tsika izany e? Aty amin'ny bara sika ka. Ary manao iny eto amin'ilay eto fa tena tsy alako a. Sy miara mirevy tsikako. Sipako angendry e. Sipako? Fa sipanao ahoana e? Iza nga ny anaranao? Manitra re a. Manitra? Toa tsy manana sipan'izany olona izany aho ka. Izao lesy izany anaran'izany vao henoko ka. Tonilo ianao malala fa very tadidy a. Izany ve? Dia izaho ve ilay izany mbola tanora kely ity dia voan'ny Alzheimer sahady. Tonilo aho ianao e. Sady etsy ho finiko izany malalako izany a. Tena efa lasa lalindalo ity sipy ity a. Tena marina raha tompony tena antsony izy. Sady tia kiala kely koa ty ato tena misarangotra be tena. Ay, reko mahavesatra mihitsy izany lamosiko izany.
Tena tsy azoko izany lazainao izany a. Sao dia motivany narindriky ty. Tena tsy natadidiny ambonin'ny tany a. Lopatenina be fotsiny lohako. Izay sisa ny tsaroako. Fa ianao Louise dia nifankatia onsika. Angaha ianao sipako. Mazava tsara fa tsy misy azoko mihitsy. Marina e. Ka ino era fa holazaiko anao ny zavatra nitranga omaly e? Teneno ary fa miaino aho e. Ny alohan'ny zavatra rehetra aloha dia valiako fanontanianao. Sipanao manitra no anarako. Bandy namany Samy sika roa tsara resaka be mihitsy mahalaliany dia tapa-kevitra nifankatia rehefa mba nisotrosotro kely. Izany ve? Mba halalina koa izany a. Koa ahoana ary tsy nisy tadidiko akory. Ny anaranao aza tsy fantatro raha tsy izao ianao miteny izao. Efa nilazaiko anao maly ary izany fa ianao angamba ny tena diso mamy loatrako. Efa nitiana hoe manitra. Eny ary manitra. Dia ianao izany tena vonona niaraka amiko a. Mazava ho azy. Izany rehefa mbola ho anontanianao ahy. Eny ary. Dia izao ve rangahy ianao vao miditra ato an-trano? Efa 3 andro izay, fa taiza foana ianao? Tsisy irarahinao izay nalehako tany e. Eto tsy asianao vidiny fa atotofanao moraly lava izao ka noho ny hoe mandeha vao hoe hoy. Raha sitrapoko aza dia mbola tsy nody tata fa malahelo ny zanako raha matoty e. Kivavanao e. Mba fantatrao moa fijaliana efa mianaka nandritry ny sy nahateo anao. Mikarakara manasa lamban'olona sy masaka ranon'olona mba hiatohana ny sakafo. Rehetra zaza izay hafatry ny manontany hoe fa mba lasa aiza ihany dada rineny. Ve nareo mba mila atao izany ihany e. Dia aza atao raha izay zavatra mahasorena fa tsy tiako dia manjary mandao anareo indray aho. Teny tsotra ngiranga ny lazaiko taminao hoe lasa niova be ianao e. Aza raisina ho tsy fitiavana izany fa mifanohitra amin'izany aza. Te kolokolo ny fitiavantsika roa vaovao hatrany ny tenako. Aleo izany fa tsy efa masaka velo ny sakafo fa tena refina tanteraka ka. Fangamosana koa hoe ho afy ianao. Ka izay masaka aloha tonga dia arotsy fa tena nono mafy io a. Eny ary gady malalako a. Manao ahoana madama? Salama Arsea. Ianao moa ilay namany manitra be iny? Eny madama, fa ahoana ka? Izao Arsea. Lasa niova be tamiko manitra. Androany izy izao vao tonga tato an-trano nefa efa 3 andro sy nody. Tena tsy haiko hoe voanina ary ny patiko. Sao dia mba fantatro moa ny antony. Tena mba mahasentana koa izany fiovahan'lery izany. Fa niova be ahoana tsara aloha madama fa tsy azoko tsara. Lasa niova mitiavany ahy. Toy ny taloha intsony. Sao dia mba misy vehivavy efa hitanao niaraka taminy satria nareo masy mifanerasera matetika. Raha ny amin'izay indray aloha madama dia tsy hanafenako ianao fa tena misy sipa miaraka aminy. Dia vehivavy tsy ny ahoana lety izany? Ary ahoana ny nahalalany ilany izany? Vehivavy jilajila izay ilay tovovavy. Tany anaty boatany no nahitany anazy. Nareo izany mifampitarika amin'ny ratsy a? Ka ny vadinao angeny niteny hoe ndao mba nalazy kely. Dia izy no niantoka ny rehetra dia mba ampireveny. Dia izany izay ve moa ny andaro madama? Aloza koa izany a. Dia amin'ny fomba ahoana nefa nahalalany vehivavy lazainao izany? Aleo fa ho lazaiko anao hoe hitanao izay ilay nandihy tamin'ny farany iny dia nisy tovovavy izay menamena volo. Dia tsy miala teo mihitsy ny masony lery. Haika misy tetika tetehany amin'ny tovovavy io. Mba raha koa izany a. Aika tena manisakisaka ny vadiko. Hitako moa ka niova be ny tiavany aika vady kely mihitsy any ambadika. Tena azafady re madama, toa lasa nampalelo anao ny zavatra niresahako anao teo. Tsy sinao izany ka. Efa fantatro sao marina.
Izay fa veloma io ianao. Veloma ary. Tena mahafinaritra kosa izany miaraka amin'ity izany ka. Zany a. Ie, izany tena efa leo andrafody sy ny tokantranona eo mihitsy. Izao aty mahatsiaro sambatsambatra sy maivamaiva ny ery eto anilandry. Tsy ho dana trano aloha raha tsy misasakalina ka. Fa nga dia tena mampitsaro be mihitsy ny any aminareo any. Takon'inona? Ianao nga ahoana? Moraly isan'andro ny sakafo hohaninao, maraina, atoandro, hariva. Tena mankaleo be mihitsy, tena tofoka tanteraka e. Fa moraly ohatry ny ahoana moa izany? Toy ny hoe tao lasa niova ny fitiavanao ahy, tsy manampy tamby, tsy manafosafo, tsy mahafoy fotoana natokana ho anay intsony ianao hoe sy ny sisa e. Ahoana navalina an'izany? Inona moa fa hoe mbola sairana amin'ny asa ako? Nen'lahy ilay sy mety a. Ary mba efa kizitina koa izany raha fotsinareo izany a. Mbola ho aiza nanaovako an'iny fa milamina fotsiny ndry e. Atotoa mihitsy nefa rehefa manao an'lahy. Ay, izay olona e! Hoay ty varavarana ity fa sao dia mahita raha amiko a. Efa ho avy ah! Mba moramora ihany aloha ianao fa efa alina be izao andro izao. Tsy raharahako izany fa tranoko ity. Dia izay tiako idirana ato an-tranoko. Ka le feonao avy loatra ny manaitra zata rangaty e. Ary toa masika nge izy izany e. Mialahy ianao andehanako fa sao dia mahazo ny tamaina eo koa. Ianao ty koa dia tena tsy mety miova amin'ny toetranao io mihitsy. Aiza vera nga ka mamilavo izao foana vao miditra ny trano. Sahala amina siny sasany. Iza lazainao fa mamy? Tinona an'ity? Fa tokanao nga no sotroako. Andray. Any ianao. Tsy matahotra n'Andriamanitra. Mbola loza ianao sa vola nataonao amiko izao. Ha? Ahoana tsara? Ary toa miantso tody ry tony e. Tsy mandaitra ty izany ka. Sady aizako vako fa tena raha makabe le bandy e. Io misarona eo ambony latabatra io. Io ve dia tsy hita amin'ny masonao? Aleo aloha sakafo fa mandreraka tsy. Ary toa vary tsisy laoka ry tony. Fanakaiza daholo ry kiala ny vola mekonao reny toa tsy namidy laoka. Vola tena eny menao ahy e. Ngamba ny laninao tamin'ny sipakelinao tany ny vola sasany dia samson ny atao trano. Zavatra andaniam-bola nefa be dia be. Ahoana tsara? Eny an'ity. Tena mianatra mahay vavy ty. Iza ny lazainy ty fa manao sipa? Mba marary nge zany rangaty e. Manandrasa tao nga. Sao dia verinao fa adala reka hanafiananao ferahanareo. Fizako ny tena izany. Ahoanao izay nilazan'izany tamiko e. Mpamosavy mandeha alina sa misy mahita. Tena misy an'izany dia ninona nefa tianao e. Rehefa tsy faly dia mipitsika raha matoty a. Izany mibavavanao. Azo. Mbola misy fetrany ihany ny feretako e. Hitanao tsara. Hitakeo ary izany. Ny aty mahatanty fa tsy ampifilafilanao izany.
tao mandona be ny ianao izany Ramatoa tsy mijery lalana. Azafady re tompoko. Oay. Ve kapastera. Eny, izy indrindra. Ary tao malahelo be ianao izany Ramatoa. Sady latsa-dranomaso ihany koa fa misy inona e? Losange pastera. Manitsakitsaka ny vadiko. Mitony aloha ianao Rianaka. Dia azavao tsara ny zava-misy. Efa hitanao porofon-gaza amin'ny fampirafesana nataon'izany. Eny pastera. Lazany lehilahy manakaiky aho fa manitsakitsaka izy. Tena tantoko mihitsy vao ny famaly indray izay roa izao hitanao izao mikasa misy araka amiko izy. Tsy lefitsondra izao mahazo azao. Tsy. Mba fantatra moanaka. Ilay teny soratra masina hoe izay efa nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ho sarahan'olombelona. Sady fahotana mafaty izany fisaraha-panambadiana izany ary tsy mba vahaolana velively. Izao esorolo lavitra ao an-tsainao izany sady izaho mihitsy koa nge nanamasina fanambadianareo e. Tadidiko tsara ny fotoana iny na dia efa taona ary izay. Sarobidy ry zanako ny voady an'alitara ka tsy azo ravana na oviana fa faty no isarahana amin'io. Ty ahoana zandro pastera. Zavy izany dia hiaritra ny fanososena ataony amiko isan'andro lavizao. Sao dia misy torohevitra izay omeko anao. Voalohany dia mivavah ho azy mba hiovany amin'ny fomba ratsy fanaony aminao ary ny fanampin'izay dia valioso ny ratsy anaka. Na dia manompa sy mamona anao azy izy rehefa tonga avany dia tolory tem-pitiavana foana izy karakarao atolory azy ampifaliana sy ampitiavana izay zavatra ilainy ohatra ny hoe ny sakafony, ny fitafy solony. Raha mety aza dia esoro mihitsy ary ny kiraro anaovany. Farany izy tonga saina hoe tsy misy mahavita mihoatra ilay tena vady fa ny sipangeka toy ny lolo izay makamamy dia aveo lasa misaotra indrindra pasterana amin'izany teninao izany. Tena tsapa mihitsy hoe olon'Andriamanitra ianao ka afaka manampy atoy izao. Tsisy tokony isaoranao izany Ramatoa fa adidiko amin'ny maray aman-dreny ara-panana sady izay tokony nataoko ihany anie nataoko e. Eny tompoko, mirary soa anao Andray masina. Tena efa amin'ny 5 alina izao nefa mbola tsy tonga ihany ilay vadiko. Reto ankizy nefa efa resy toro daholo. Tsy maintsy miandry azy izany hamono varavara. Tena leo mihitsy aloha hivavaka mba hangataka ny fiarovan'Andriamanitra ho an'ny matitrako iny amin'izao alina izao. Tena efa milondolony ty atoro reto masoko izany ka. Oay. Feka efa amin'ny 10 alina izao. Matoko ny tompo ka. Ary toa misy olona mandenga izany anatrano izany Ody Ramatoa. Voerika la rasy tira tsy tahiza raharaha amiko ao Feka efa tonga ny vato malalako. Tsary sakambiniko izany vadiko izany. Hoatra. Fa voaninona teo ary ty. Fangara Ramatoa nisy fahagagana fa toa lasa anjely ianao izany e. Ihe, anjelonge ary malala e. Ndao hiditra dia mipetraha itsy aloha etsy ny malalako sady ny fonosako mafana tsara koa ny sakafontsika roa dia mba miara-mihinana avy eo. Kizeo aloha masoko fa sao dia manofy ary sao dia mba tsy ianao ary ty e. Tena zary aty ry vady malalako fity ilay vady mariazinao izay niterahanao 3. Tena lalala izany. Ary soa aloha ilay vary izany mba iarahana mihinana. Ty ary dia mastomana ny malalako ary tsy aleo aloky mba mifamahana kely tsika mba atao toy ireny mifankatia ireny mihitsy. Eny ary fahagagany ty
aleona mamahana aloha fa tena naona be ah. Ao ary zay anao indray zao ito ary ano matsiro izany chéri tiako ange ty vady malalako ty tsy safosafoko ny lohanao. Zako ngeka tianao etsy oroako za malalako zany aloha. Eo ary ary to lasa niova be le se lazamy to tsy manambitamby anatsony sady lasa tsy miraika firy fa misy inona lisa tsisy ninina fa mba misy resaka tiako lazaina anao ty. Za koa nefa zao manana resaka matotra be tiako resahana amin'lahy. Ay dia iza zany no teny aloha sika roa? Aloha ara tonga dia vataniko ny resaka tokony teneniko amin'lahy Zaho lesy ry manitra efa ela ihany izay miarahantsika roa izay nefa za ty tsy mahazo afa-tsy potipoti-pitiavana avy any aminao satria ianao efa manambady. Nandinika lesy fa fotoana angamba izao tokony hisarahanao amin'ny vadinao amin'izay ka hampakaranao tiako mba ho amanontolo mantsina anao ry manitra. Dia ahoana izany? Ny tianao tongavana izany dia hoe hisaraka amin'ny vady aman-janako ve za? Ie, mila misafidy elahy hoe za sary zareoko. Tsoroka aminao aloha ry very fa tsy afoikinao ianao velively mihitsy ireo vady aman-janako ireo izay indrindra ary ny resaka saiko hoteniko anao teo kanjo ny anao ny tonga aloha. Aleo hijanona treo amin'izay ny amintsika tonga saina ihany manko tato ato fa ay ny vadiko dia mahavita manome ateny mamy sy mikarakaraka tsy laika akory manao sipa ivelan'ny trano. Efa ampiahaka iny fitiavana omem-badika fa aleo fa raha eto amin'izay ny amintsika. Zany vavanao hatrizay ianao nitositosy sy ny sarangotra taty amiko taty. Zao no nahazo tambitamby tany dia manadininy sy ny fampizarana. Tsy maninona akoranga zany fa sipa mahavita azy ny aty ray no lasa folo no manontany toerana tandremo fotsiny so hoe hitonatonana hitady any oriny any tony tena bandy manao zipo mihitsy ka. Eny izay filazanao azy ihany fa tsy afoikinao anao izany ny vady aman-janako. Izay efa veloma ianao Dia ahoana lesy? Ndao indray aloha tsika mitsamina mba hiala rivo-kely. Sa ahoana? Salama Rsea. Tena efa tsy amin'izany intsony ny tenako izao efa tonga saina Rsea fa tsy mahasoa antsika nge le alikaola lasa tsy tompony tena intsony ny olona rehefa misotro an'io. Fa voaninina teo koa ty ela ary tena lasa fokofoko manga be ny ela zany. Taloha ela mihitsy ny tarika isotro izao indray ty to lasa manjary fa misy inona? Efa taloha zany rahalahy efa manitra vaovao ty manoloana anao ty. Ijoroako vavolombelona ny sefa tena nandaitra ny vavaka natao ambadika isan'andro san'andro zaza dia hitarika ny se mba ho amin'ny tompo fa tena tsara nge zany fiainanao amin'izany Tena lasa ohatry ny pastera relatsaka fefany. Sika nge lesika mbola tanora ndia ireva rehefa tsy araka amiko la rehefa sady mipandeka aminy rehefa miantsy izay fa veloma. Mahazo toa Rsea fa za koa efa tsy amin'izany intsony ka araka ny lazaiko ny se teo. Tonga soa ato trano malalako. Nisaotra kia arono mba aiza moa izy telo menatazay Any amin'ny efitrano ihany zareo. Tsy zany fa mba misy resaka tiako atao aminareo vady aman-janako izay Rsea. Andraso vetivety ery aloha iantsona zareo Ie azafady indrindra ki.
Aizy nareo rakizy fa dia davindrainareo efa reto re izay fa inona amin'izay ny resaka tianao ataonay ka voalohany indrindra zareo dia misaotra be dia be nareo ny tenako nanaiky heno ato izao. Faharoa manarakarak'izay dia mangatam-pamelana aminareo rehetra ny tenako fa diso. Be ny adalàna sy ny ditra vitako izay nampalahelo sy nampahoranareo ary tena niatra tsy fidinareo noho izany. Tena mifona aminareo ary zareo tamin'ireny faratsiana vitako fahin'ireny. Manomboka izao dia tena tapa-kevitra ny hanonotrareo ratsy vitako. Vonona ny karakara sy kolokolo anareo vady aman-janako. Isaorako be dia be koa ianao vady malalako izay tsy nitsahatra ny vavaka ho mba hivako. Mbola nity hatrany na dia ratsy toy izany ary taloha. Tokony nomeko anareo ankehitriny fa tena ho raim-pianakaviana matotra azo. Misaotra an'Andriamanitra fa izy ny tena niasaka nahatonga izao fiovana lehibe eto tokantrantsika izao. Izany ka fitaovana fotsiny ry vady malalako mba ho entina hanaparika izany fahasoavana izany. Tena faliana ho anay vady aman-janako tokoa izao fiovana lehibe taminao izao. Mananteny izay mba hitohizana izany fa tsy anio fotsiny Eny rery zareo fa efa vonona niova tanteraka ny tenako Tsy mba hiverenako intsony ireo ditra izay nandoto ny lambako fa efa voasasan'ny tenin'Andriamanitra izao ny fitafiako Mahatsiaro sambatra izany izay manomboka izao fa manana raim-pianakaviana tena mivavaka ato an-trano Za koa aza ny tena sambatra mananareo vady aman-janako. Tsy nitsahatra nanonana foana na dia teo aza reny adalako ireny Efa ranondraraka re izany malala. Aleo no avy amin'izay mimpanjiny. Eny tokoa ry ramatoa. Tena tokony mba asiana fety kely ty andro anio ity. Androm-pifaliana ity satria andro nanamarika ny fiverenan'ny tokantranontsika ho vaovao indray. Sa ahoana? Eny ary. Aleo izany aloha andeha tsinana marian'izany fety izany. Aka, atao hafa kely mihitsy anio. Tsy mahandro vary fa tonga tena amin'ny restaurant tsika misakafo anio atoandro dia samy komandy zavatra tiany hohanina daholo. Tena fety hafa kely tokoa izany ry malala. Ie, satria andro reto zato nanamarika aty ka mba tiako asiana fahatsiarovana goavana Eny ariko. Dia any izany tsika miara-maka sary. Mazava ho azy re ramatoa. Tonga dia efa miomana dian'izao ary nareo fa efa naingitsika afaka kelikely eo Misaotra indrindra ry vady malalako noho izany. Tsisy tokony hisaoranao re izany ry malala. Sery aloha roako izany vady malalako izany Tena nampalahelo ahy nareo vady aman-janako hatramin'izay fa tena niafy fotsiny noho ny ditrako. Izao ankehitriny izao zareo dia efa olom-baovao ny tenako Tena isaorako an'Andriamanitra ry malala fa tena tsara izy satria afaka nanovanao toy izao. Ie, sady faingana ihany nareo miomana fa hiaraka aminareo andeha hivavaka amin'ity alahady ity Engane mba tsy andro hoany fotsiny ary Eny rehefa miaraka foana sika mianakavy rehefa andeha hivavaka. Ilaina dia ilaina tokoa nge ny mikarakara ny fiainam-panahy isan'andro Tena niova fo marina ianao raha izany. Fa ilay baiboly mifono hoditra fitondrako taloha iny izao efa elany tsy nampiasaiko dia titako intsony izay nasiako azy. Nataoko tsara pirina ao anaty armoara iny fandrasa aloha alaiko vetivety. Irina nge no sabatra ny fanahiko nampiriminao Ka tsy vakianao tsinonako. Tsy ve re iny fa hito Oay, ary toa tena feno vovoka izy izany fa nahoana ary? Ka efa 3 taona tsinona tsy namakianao azoko. Mbola variana tamina mandraty sy ny sipariny reva ianao. Aza mamofo tamandro moa re ramatoa fa aleo aloha fa fana izy ity fa tena tsy. Oay marina.
Efa amin'ny sivy sasany izao ranga fa angeny ianao so tara fidirana eo indray tsika. Fa amin'ny firy moa izany fidirana finjentsika izany? Amin'ny folo re hita mihitsy ianao hoe efa ela tsy nivavaka tsy mahalala ora fidirana ny am-piangonana intsony. Mba mamindra fo re Ahoana ny fahitanao fotoam-bavaka androandro mantra? Tena tsara be mihitsy ilay izy teo raha matoa. Indrindra moa fa ilay toritenin'ny pastera teo iny tena anisana nindrona be ahy teo koa iny. Le hoe ahoana moa izany se? Ahoana moa ilay izy teo? Hay, ohatr'izao ilay izy. Raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha fa indro efa tonga vaovao ireo. Tena izay mihitsy, tena marina izany. Eka eo indrindra. Za zany izao dia efa olona vaovao efa niova foka tsy ho za intsony ilay mpirevy sy mpanitsakitsa-bady toy ny taloha fa efa misy fiainan'Andriamanitra tao anatiko. Eny tokoa efa namarian'Andriamanitra ianao izao ka aza manamiery teny izany intsony. Izay mihitsy. Eka mba misy resaka tiako atao aminareo ankonako ty. Ny amin'ny hoe ahoana izay? Rehefa nandinika dia tapa-kevitra fa na dia reraka miasa raha mandritry ny herinandro dia hanokana fotoana ihany mba hialantsika mianakavy voly kely eny an-jaridaina rehefa sabotsy. Sady mba milalao ny ankizy no mba mifaneraseraka kokoa isika amin'izany. Izany rehetra izany no atao dia mba hitazomana ilay fitiavana izay efa nisy teo amintsika mba tsy ho faty. Ka ekenareo rehetra ve izany sosokevitra izany sa ahoana? Tena mahafinaritra sady marina tsy azo lafiny izany. Izay ary izao efa ela mihitsy ny tehiteny taminao hoe ndao mba haveriny ireny fiarahana mitsangatsangana izay nataontsika taloha ireny. Saingina ianao moa izany tia ny tonga loka vao maika tsara. Ka tsy avelako hivoatra intsony anareo ankonako fa efa mafy loatra izay kitra nentinareo tamin'ny karavasy-pity izay nikapohako anareo izay. Marina mihitsy izany. Tena naharary tokoa ireny fery izay navelan'ny karavasy-pity nikapohanao anay hatrizay ireny saingina iretanay teny hatrany. Efa tonga saina ary zareo ka ilay karavasy-pity taloha iny dia hosoloana safo-pity mba ahitantsika izany asarobidin'ny fitiavana izany. Sady ny fitiavana inge mahalala ny lehibe indrindra fe izy ny fitiavana avokoa izao tontolo misy antsika izao. Raha tsy misy fitiavana dia tsy hisy zava-banina eto ambonin'ity tany ity. Ty tany honenantsika ity izany samy mila fitiavana avokoa tsika rehetra. Marina izany raha matoa. Ilay fitiavantsika koa dia ataontsika sahala amin'ny fitiavan'Andriamanitra ka tsy mba miova izany ka ho lasa mila ratra toy ilay karavasy-pity toy teo aloha intsony. Izany Amen. Rena redio tantara indray mihaino mitondra ny lohateny hoe karavasy-pity. Tantara nosoratany Jiro-panahy.